Vonina ifanometanana amin'ny fametrahana politika akabeindry amin'ny fitantanana ny angovo ny syndikan'ny mpiasan'ny jirama eto Madagasikara. Io moa no isan'ny teboka navoitran'izy ireo nandritra ny lanonana fiaparabana noho ny taom-baovao. Nampiseho firaisan-kina ny mpiasan'ny jirama izay mivondrona ao anatin'ny SEM na ny syndikan'ny mpiasa eto Madagasikara ary nanambara izy ireo fa mivondrona mba hiatrehana ny fanavoazan-dalàna sy fanavoazana ara-teknika nandritra ny lanonana fifampiarabana tratry ny taona izay notanterahana androany tetsy Andriafanambojanahary. Nanamafy ny solotenan'ny mpiasa izay mpikambana ao anatin'ny filakevim-pitantanan'ny orinasa jirama fa tsy vahaolana ny famarotana na ny privatisation an'ny orinasa ary misy ny vahaolana arosin'izy ireo mba hanatsarana ny sehatry ny angovo eto amintsika. Misy teboka efatra nijoroan'ny mpiasan'ny jirama izay anatanteraka n'izao fivoriana fiarahan'izao. Voalohany dia miseho izahay fa hiaro ary indrindra ifanometanana ny amin'ny hanatsarana sy hanavaozana ny orinasa jirama sy ny fanomezana fahafapo amin'ny lafiny tsara indrindra ho an'ny mpanjifa. Ka eto izahay mpiasan'ny jirama manana traikefa feno hoentina hanatanterahana an'izay. Ny faharoa dia mijoro eto ihany koa izahay mijoro ho sary-piaro ny amin'ny tsy izarazarana ny orinasa jirama na amin'ny endriny manahoana na amin'ny endriny manahoana, tsy atakalo, tsy amidy, izany hoe tsy privatisena. Manana ampipo amin'izany mpiasan'ny jirama ary mijoro eto ihany koa izahay ifanometanana ampitantana ny fanjakana amin'ny akapobeany ny jerena ny politika akapobeany hitondrana ny angovo, izany hoe politique générale de l'énergie. Isaoranareo mpitondra amin'izao fotoana izao izay nanao ny aintso zavatra nanala ny délestage na amin'ny fahafapo ny mpanjifa na dia tsy amin'ny fahafenony aza ny filana ny jiro sy rano, kanefa etony izay dia mijoro anio an'izany. Fa ihany koa mijoro izahay mifanometanana ny amin'ireo hoezaka amin'ny ho avy na ny projet izay amin'ny lafiny teknika na amin'ny lafiny sosialy indrindra amin'ny lafiny lalàna. Izay dia manao antso amin'ny hoe hanaovana débat national hijerena mahakasika an'izay. Io débat national io dia hitsona ny mpanjifa, hitsona ny mpamatsy vola, hitsona ny solotena mpanjakana, hitsona ny solotena mpiasan'ny jirama mba hijery sy ny marimaritra iraisana ary avoaka lalàna izay ho alefany amin'ny assemblée mba tsy siny ny fandroitana hoe mijaly izay mpanjifa na mijaly izay mpiasa na mametraka fepetra amin'ny mpamatsy vola na toy izany koa ny solotena mpanjakana. Efa avy nisy ny lisitra nivoaka mikasika ireo orinasa tokony ho privatisena raha ny voalaza ka anisan'ireo orinasa 420 voatanisa tao ny jirama. Noho ny olana ara-bola sy ara-teknika dia tady hizotra amin'izany ny zava-misy ankehitriny raha ny voalazan'ny SEM jirama ary tokony hatsaraina ny politikan'ny angovo mba tsy ahatongavana amin'izany ary vonina ny ifanolotanana amin'izany izy ireo.